ny 4 ny olona ato amin'ny faritra Boeny tratry ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny antotanisana avoaka ny foibe-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo eto Mahajanga. Ny ankizy avokoa ny ankamaroan'izy ireo ny fihinanana sakafo tsy zarizary no antony izany ho ihany ny fanazavana. Fikarakarana sakafo tomombana zay ny nutrition, sakafo ara-dalàna, ny sakafo maro loko zay maro loko reo zay omena ny reny sahady de mbola mitondra voky izy indrindra ho antsika ho an'ny zaza latsaka ny 5 taona ho an'ny olombelona ho an'ny malagasy rehetra de ampiosiana sady zany mba hinanana sakafo maro loko isan'andro fa raha vao tsy maro loko maro isan-karazany anatin'ny sakafo dia manome hery tanjaka ny vitamine, manome mampivelatra ny saina ray aman-doha. Ka eto amin'ny tenakale faharoa le nutrition sensitive izay irahana amin'izy rehetreo dia hatramina zaza ny tsekoly dia omena ny asina fampianarana, omena ny sakafo tomombana, asina cantine scolaire ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany dia fanaraha-maso ny fanomezana odikakana zany rehetra zany dia atao daholo. Ka ny fisian'ny nutrition sensitive dia irahana amin'ny ministère maro isan-karazany zany dia zay ny faharoa. Ny fahatelo dia atao hoe gouvernance, anatin'ny gouvernance dia misy ny resaka serasera satria araka teniko teo dia hoe tsy salama manao trano izy ty fa iserasera zay tokony ananana dia mitoetsaina mihitsy no tokony hiova. Raha tsy miova ny toetsaina ny fampandrosoana rehetrarehetra tsy ny fanaovana fotodrafitrasa aviavanana koa fa rehefa ny toetsaina no miova dia miova manaraka zay ny fomba fanao dia tonga ny fampandrosoana zany dia atsika amin'ny firenena maro efa lehibe dia ny saina mihitsy zany no nampiova. Ka eto dia misy communication pour le changement de comportement, ny fomba fanao mahazatra zay tsy maintsy ajanona. Ohatra hoe misakafo tsy mihinana voky fotsiny ihany natao hoe ampy-sakafo, diso tanteraka zay hoe mihinana voky no ampy-sakafo, fa ny atao hoe ampy-sakafo dia mihinana ny sahaza zay ilain'ny vatana. 7.3 isan-jato ny olona tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia ao andrenivohitra sy any atsimon'ny Madagasikara no tena ahitana izany betsaka hoy ny foibem-paritra momba ny fanjarian-tsakafo eto Mahajanga. Misy moa ny fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy sy ny any ivelany mikasika ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Hitantsika moa zany fa raha ny eto ohatra fa misy ny fiaraha-miasa any amin'ny BVPI any zany mikasika ny fisian'ny sakafo dia ny ONN no RN efa manomboka mijery mamerina ireny toby sekalininy ireny da tsika fa ao ny fiaraha-miasa amin'ny PAM, ao ny fiaraha-miasa amin'ny UNICEF, ao ny fiaraha-miasa amin'ny FIDA, ao ny fiaraha-miasa amin'ny Banque mondiale moa zay efa miara-miasa raha teo zany. Na izany na tsy zany aza dia vao tamin'ny herinandro dia tsy mijanona iretsika eto Madagasikara fa na izao tontolo zao dia efa manomboka mitodika aty Madagasikara mahafantatra ny etaeta ary mahafantatra ny ezaka ataon'ny malagasy mikasika an'izany fanjarian-tsakafo izany. Misy tokoa ny tsy ilatsika fa tsy fivoriana zay tany Etopia tany Addis Abeba tamin'ny farany teo dia efa niezaka mihitsy ry zareo ao anatin'ny IFNA fikambanana anankiray zay mamorona ny firenena 10 anisan'izany Madagasikara ao anatiny dia hiezaka ary amin'ity taona ity ihany dia efa ho avy misy système anankiray zay natonga ny japonais zay lasa lavitra ho avy sahady zareo zany hitonona zany approche anankiray zay hoe Seketsukeizhen moa ny anaran'ilay izy natonga azy hoe misy fivoapenitra tao anatin'ny saina mihitsy nanamboatra an'izay nahafahan'ny japonais nandroso. Nisy hatramin'ny taona 5 ny politika pirenena momba ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Mbola mitohy izany hatramin'izao.